fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Koritianina 2:5-7 sy ny 5. Ry havana malala ao amin'ny tompo izay miaina izao teo fiainana maraina zao. Paoly apôstôly zany miresaka zany. Dia izao no tenin'ny Paoly apôstôly fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Paoly ry havana nanomboka tamin'ny fotoana izay nampidaraboan'i Jesosy azy teny amin'ny lalan'i Damaskosy. Paoly le niaina tao amin'ny fiavina vonana sy ny fiheveran-tena ho zavatra nadaraboka Jesosy izy. Ary rehefa nitsangana tamin'izany fidaraboana izany izy niova ny fiainany. Hoy izy, Kristy no antony ny havelomako ary ny fahafatesana no azoko tompony. Tsy nitsinona amin'ny Paoly tsony ny fiainana an-tany fa Jesosy Kristy ny fiainany. Jesosy Kristy ny lahara-pahamehana amin'ny fiainany, ary io ny tenenany eto hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Misy zavatra manery amin'ny Paoly ao anatin'ny fony eo izay tsy mety ho voatohatra no mihitsy, fa manery azy andeha hitoro ny filazantsara naiza eny hatrany amin'ny tany sarotra aza. Manery amin'ny Paoly sahiditra hatrany amin'ny fanagadrana sy ny fampahoriana maro samihafa ataon'ny jentilisa sy ny jiosy aminy aza. Io zavatra io tsy mety voasakana zany. Inona zany ry hapa? Ny fitiavan'i Kristy. Rehefa tena lonako ny fitiavan'i Kristy ny fo ry havana, dia tsy mahalala afa-tsy Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Ho anao izay mihaino tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, inona no mahatonga anao ny olon-tena amin'ny asan'Andriamanitra? Inona no mahatonga anao hivavaka ao am-piangonana? Inona no mahatonga anao hanao asa fanompoana? Sao dia tsy ny an'i Paoly? Sao dia te ho afaka problema fotsiny? Sao dia te hahazo fitahiana eto amin'ity fiainana tany ity fotsiny? Sao dia zavatra forsena fotsiny satria misy olona mahamatokena maso dia tsy maintsy atao le izy? Tsy ry havana. Manaova tahaka amin'ny Paoly, ny fitiavan'i Kristy no manery azy. No mahatonga ny fitiavan'i Kristy hitoetra-petsaka ao am-pontsika ry havana, ny fiainoantsika ny tenin'i Kristy mandrakariva, ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, ny filomantsika ambavaka mandrakariva. Isika koa ane efa novain'Andriamanitra tahaka ny Paoly apôstôly. Teo amin'ny batisa masina angeny nanovan'Andriamanitra antsika. Koa manino ny Paoly apôstôly raha novain'Andriamanitra lasa tsy malala ny fiainan'izao tontolo izao intsony fa ny fiainan'Andriamanitra ny fantany. Fa manino isika hovain'Andriamanitra no mbola te hilona sy hiverina iosipotaka any amin'izao tontolo izao ihany? Mampametram-panontaniana anie zany, mampametram-panontaniana amin'ny fiainantsika kristianina ankehitriny zany. Manahafa tahaka ny anahafaka ny Kristy. Ampianarina isan'andro ny kristianina. Ampianarina koa ianao androany. Raha tsy maintsy ianao ny asan'ny tompo ianao, dia aoka ny fitiavan'i Kristy ny toetra-petsaka ao am-po, mba ho faharesehen-dahatra amin'ilay maty nisolantsika teo ambony hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, fa niaritra ny mafy tokoa izy ane ho antsika izay miaino izao teny fiainana izao. Niaritra ny mafy ho anao izy. Izany fiaretany amin'ny mafy zany no mamboly ny fitiavana ty anatin'ny fotsika, mahatonga antsika anao ny asa, tsy vokatry ny filan-javatra, tsy vokatry ny filan-dera, tsy vokatry ny tahotra fotsiny, fa vokatry ny fitiavana. Ny fitiavana ny hatanterahana ny lalàna rehetra ry havana. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy tanterakisika amin'ny ezaka ny tenantsika mihitsy na oviana na oviana, fa tsy maintsy ho fahotana ny vokatra izany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fitiavana na hatanterahana azy. Andeha arintsika handray ny fitiavan'i Kristy amin'ny alalan'ny filomantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka, mba ho tanteraka amintsika koa ary hiteny tahaka amin'ny Paolintsika hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery hiasa, no manery anao hiasa ny asan'Andriamanitra. Amen.